vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba asitrana nanisik ampunyang palay aminiran dia manonona indray ny fahasoavan'Andriamanitra ho anao atao anatiny ity tokantrano ity zay manaraka izao fandarana izao na eto Madagasikara tao faritra Tananarivo na tia amin'ny faritra maro samihafa Majunga, Tuléar, Diego, Fianarantsoa, Tamatavy sy ny sisa na tia amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina sy ny manodidina rehetra tia Dubai, Koweït, Chine, tia France, tia Brest, tia eto Canada sy ny toerana maro samihafa manerana n'izao tontolo izao dia manaraka n'izao fandarana izao arabaina ihany koa moa zany ianao manam-pahefana mba manana fotoana kely ianao mba ianona zao toriteny zao dia tronona manokana ho anao ny fahasoavan'Andriamanitra tompoko ny amin'ny fanetretena lehibe zay mba ianona ho an'izao mpanompo tsy mahasoa izay hitondra ny afatr'Andriamanitra izao andao mba hiaraka hivavaka tsika aloha zany melohan'ny andrenesana izao fampianarana izao hivavaka tsika tompoko ray malalo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manana fotoana zay afahako mitory ny teninao eto izy ty moa tompo dia baikonao ary afatra avany aminao tsy resaka karama na kanery fa baiko izay nomenao ary zahay raha eto dia ilay teny soratra masina mihitsy milaza manao hoe fa ny fitiavan'i Kristy ny manery anay ary tsy menatra ny filazantsara izay fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino zany koa sokoafy ny vavako tompo rehefa eto ihany aho ianao mihitsy no hiteny androany afeno tanteraka ao ambadiky ny azo fijalianao dia mba ianao mihitsy no hita tompo ary ampahirezo ny miravoravitanana sy ny rerateraka atanjao ny lohalika malemy sy trano zay marary ary ireo zay azo heverinao eo anatin'ny olana manokana mety manana olana spesiala mihitsy izy ny fiheberany azy dia ianao ny ampitsahatra an'izany tompo tahaka nampitsarana ny tafidrivotra tamin'ny andron'ireo apôstôly dia isy fitsaharana mahagaga ihany koa ny tafiditra zay mahazo an'ireto olona ireto amin'ny anaranao Jesosy amen. Eny tompoko dia manasanao zany iaraka andinika ny soratra masina sika ato amin'ny Efesianina toko fahenina indray no jereko sy jerentsika mianakavy ny andiny voalohany Efesianina toko fahenina ny andiny voalohany anaka maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa marina zany manajany rainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana mba ahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy izay soratra masina zay no hitondrantsika fampianarana sy taridalana manokana amin'ny ity andro anio ity atao anatin'ny soratra masina moa zany avana dia misy karazana fanalahidy be dehibe raha ohatra zao miresaka tsika ny fanalahidin'ny fitahiana arabola dia anisan'ny zavatra fampianarana efa niraisitsika teto forany hoe ao amin'ny soratra masina dia miteny Andriamanitra manao hoe entonareo izy
ny fafolo-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako hoy Jehova, raha tsy hovoaka anareo ny varavaran'ny lanitra dia ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo. Tsy resaka fotom-pampianaran'ny fiangonana zany, tsy any amin'ilay hoe pasteur tia vola na tia tena ny resaka any amin'izany, fa resaka baiboly, resaka tenin'Andriamanitra. Dia raha vao miresaka n'izany ny tenin'Andriamanitra dia fahamarinana izay, ary anisan'ny fanalahidy-goavana be izay omen'Andriamanitra antsika ireny tenin'Andriamanitra ireny. Ndray andro nisy fijoroana vavolombelona tahaka an'izao, nisy olona iray izay mba nangataka asa tamin'ny tompo, natao daholo fifadikanina zany moa zany dia nisan'ny fanalahidy tsara zany fifadikanina zany, atao ny alim-bavaka nisan'ny fanalahidy tsara zany, nangataka tsodrano amina mpanompon'Andriamanitra, fanalahidy-goavana be zany. Dia taty aoriana nanatona mpanompon'Andriamanitra ilay olona, dia izao ny teniny manao hoe mivoady pasteur ozy, fa raha mba tahian'Andriamanitra ka mba tafiditra miasa somatsara amina ty fikambanana anankiray ty, fikambanana iraisam-pirenena io le fikambanana io, ary matanjaka be ny karama ao anatin'le izy, le orinasa io zany tena goavana be ny karama. Dia nanao tahaka ilay vavaky Jakoba manao hoe omeko an'Andriamanitra ny ampafolony, dia izay voaloha karamako tonga dia omeko ho an'ny asan'Andriamanitra. Dia inona tokoa, 3 volana taty aoriana tafiditra ny asa somatsara tamin'ilay orinasa io ity olona ity, dia nomeny tokoa ny voaloha karamany, dia nalohany tsara ny fafolo-karena tany amin'ny trano fireketana ozy mvolazan'ny tenin'Andriamanitra. Dia notahian'Andriamanitra, tena notahian'Andriamanitra, ary taty aoriana dia tsy nijanona tamin'ilay karamany le izy, fa lasa nisy fipoahana fitahinan-geza be mihitsy tao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra io, ary ny natratratra any amin'ny 300 tapitrisa ny vola azony. Tsisy nalalany io hoe nahazo vola be izy fa rehefa azo ny vola 300 tapitrisa ariary io dia sady tsy nalohany ilay fafolo-karena ho an'ny tompo amin'ny karamany isam-bolana, no tsy nalohany ihany koa ny fafolo-karena tamin'ilay 300 tapitrisa. Ka io moa ry havana ao anatin'ny fiangonana tsisy anara-maso anao manao hoe aiza ny fafolo-karenanao, tsisy akitakitak io, fa ny tenin'Andriamanitra fotsiny toriana dia anjaran'ny olona ny mandray. Ao no mahay mandray an'izy hoe na kely ny karamako dia andony ampafolo-karena, na be ny karamako dia mbola aloko ihany ny fafolo-karena, na mahazo ray 1 miliara dia mbola aloko ihany ny fafolo-karena. Fa ao ndray no hoe mieritreritra manao hoe be loatra ity, tsy vitako ity, dia anazy zay fa ny pasteur na ny fiangonana tsy afaka manara-masony hoe ianao daotra nentsinanao ampafolo-karena anao fa ino ty atidoanao ty, tsisy an'izay eo. Dia rehefa tsy nalohany le fafolo-karena dia zavatra nitranga tao anatiny nisy aretina nahazo, dia any amin'ny hôpitaly no miantso manao hoe mba eto ambavaka fa atao opération. Dia inona ozy ianao ny zavatra nitranga? Rehefa natao opération ilay olona dia tena za aloha mino fa tsy fifandrifinjavatra, ilay valeur tokony ho fafolo-karena lany tamin'ny fanafotsy ny opération. Zany hoe mahatratratra any amin'ny 20 millions latsaka kely no nanatanterahana an'izay opération zay. Dia rehefa tafavoaka tamin'ny hôpitaly izy dia nanatona, dia nitomany, dia nigogogogo, dia nifona. Ianao moa ve ngamo taminao izy nanota, fa nifona ihany izy mona izany azy. Izao ny teny manao tena pasteur.
ny marina ny tokony nahazo vola be ohatran'izao pasteur fa ny hoe veritry hoe be loatra izy dia tsy vitako ny nandoha lefa folo-karena tsy nety tampoky nandoha lefa folo-karena zao le izy pasteur lasa tafiditry ny opération lasa tafiditra tany amin'ny hôpitaly tampoka ka ina moa zara tiako lazaina ao anatin'le izy hoe tena marina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ireny fahamarinany ireny hoe entonareo ny fafolo-karena sy ny fanatitra amin'ny trano firaketako Jehova raha tsy voakanareo ny varavarana ny lanitra ampidinako fitahinana manana ampiampy ho anareo io moa zany tsy hoe aty amin'ny fiangonako ihany ny resaka amin'izany eo fa any amin'ny fiangonana misy anao any any amin'ny toeram-pivavahana misy anao any mety tsy manao an'izany ny fiangonana misy anao fa fahamarinana zany dia toritsika jeroantsika tsara fa ny mahataraiky ny valim-bavaka ry havana ny antony mahataraiky ny valim-bavaka dia tara ny fakatoavan'ny olona ny tenin'Andriamanitra raha manoteza zao ny toriteny androany dia misy olona mbola amin'ny afaka 3 taona izy voaka toany io na mbola any amin'ny 2025 izy voaka to mampalahelo aza moa misy olona efa nandray tenin'Andriamanitra tany amin'ny 1988 fa ty amin'ny taona 2020 izy zay izy voavonina akatoa amin'izay hoe tena efa ela nandrenesako an'izany toriteny zany efa ela nandrenesako an'izany tenin'Andriamanitra zany fa vonina akatoa zany hoe maty antoka 2 taona 2 taona zay tokony efa nilomanosana tao anatin'ny atmosferan'ny fitahina atmosferan'ny fahagagana noho ny ataoko hoe misy retara be lay fakataovana an'le tenin'Andriamanitra dia tara ny valim-bavaka misy olona ny ohatran'izany ienony tsara io tenin'Andriamanitra io manao hoe Isaia 5:10 dia milaza manao hoe loza koa ny olona zay mifo maraina ka mitady toka ary ampiretiny divay mandra-parivon'ny andro zany hoe vao mifo zany ny olona anankiray ka mitady toka dia misy loza miandry azy ozo ny soratra masina dia zao misy olona nefa maheno ny toriteny io fa mitohy ihany izy mitohy ihany verimberina io toriteny io hoe loza ho an'ny olona misorotoka tsy mety eny le misorotoka fa io izy miverina ihany dia aty aoriana nefa resy lahatra ihany zany efa taona maro be aty aoriana aty vao resy lahatra hoe akatohan'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra aloha raha mbola tsy maty aloha fa tara kely fotsiny fa tsy mbola misy famindram-po ihany na izany aza ka ny tiako resahana ry havana dia hoe rehefa mandre toriteny ianao dia aza miandro fotoana hakatoavana ny tenin'Andriamanitra raha mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana ianao bedrakita mpiara-miasa ka mandrendre ny toriteny isanandro mibeba dia aza eritreretina hoe ho an'ny olona tsy mbola mivavaka ihany zany fa ny marina indraindray dia izao misy olona manao asan'Andriamanitra misy olona mivavaka misy olona mpandrahara-pivavahana mikarakara ny asan'Andriamanitra fa mbola misy zatra be dia be tokony bebahana ina moa le zara tokony bebahana nrandrainao mampirafy ao anatin'ny fiangonana ianao manambady nefa dia manao sipa kely ianao any ambadika any dia maka mpiara-mivavaka ihany dia tsy menatra tsy enatra tsy tahotra eo anatren'Andriamanitra manandratana ny olona dianao mba manandratana midera ny olona sandratra ny tanako dianao mba mihira ihany koa manao fanatitra ny olona dia iny ianao mba montomontony ery ianao makery aloha nefa any ambadika any misy fahotana iainanao dia nieritreretinao fa ny fidiranao anatin'ny atoko-pivavahana zay ivavahanao io ny atokanao any an-danitra io ane ny fitsaran'Andriamanitra ry havana tsy resaka hoe fianakavian-drahanina mianakavy tsy mitovy amin'ny fetin'ny taranaka io tsy mitovy amin'ny fetin'ny taranaka io hoe taranaka rabetrena mianakavy dia milahatra io ny taranaka rabetrena dia miaraka amin'ny fanatitra tsy zany io tsy atsona ambogadina ohatran'izany fa mandeha tsiraray ny fitsaran'Andriamanitra mandeha tsiraray tsy hoe ray atsona daholo ny mpiandry rehetra mpiandry avatsy amin'ny fiangonana ohatran'izao ndray zao no tsarainy dia tena nandraoka devoly be nareo sady mahafinaritra be ny tsara-pasoko tsara ny akanjo fotsonareo dia midira ny fifalian'ny tomponareo tsy izany fa ho tsaraina tsiraray ny olona rehetra samy ho hita toetra miarihary eo anatrehan'ny fitsaran'i Kristy io zy mbola zany tenin'Andriamanitra
de misy vanim-potoana tena misy mpendraikitra manao an'izany ary de sady tsy tahian'Andriamanitra, tsy ambin'Andriamanitra, tsy manana fitsarana, tsy mipetraka ho fijoroana vavolombelona hita maso mihitsy ny fiainany. Ny antony de zao, misy fahotana tokony hibebahanao fa tsy hibebahanao, ary tsy misy zavatra riavana eto ambonin'ny tany mahasolo ny fibebahana. Ny fihetsiketsehana ara-pivavahana tsy mahasolo fibebahana, ny fametratana amin'ny pasteur tsy mahasolo fibebahana, ny fanatitra be tsy mahasolo fibebahana, fa ny fibebahana ihany no mahasolo fibebahana. Ary anisan'ny fanalahidingeza be zany. Ko raha tia hita ny voninahitr'Andriamanitra ny olona iray dia miroso ao anatin'izay atao hoe fiainan'ny fibebahana zany. Fanalahidy zany zavatra resako aminao zany. Fa hijeritsika riverina kely ao tamin'ilay Efesiana 4:5 teo de misy soratra masina nabakitsika teo ary mbola verikovakina ihany raha tsy naraka ianao fa mety zao anao vao mba hiaraka amin'ny tenanay. Efesiana 4:5 de ozy ny soratra masina manao hoe anaka manekeny iray sy reninareo ao amin'ny tompo. Fa marina zany, manaja ny iray sy ny reninareo, fa izany no didy voalohany misy teny fikasana mba hita soa ianao somaro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tomposy. Eto zao dia misy fanalahidy goavana be, tena goavana. Ozy hoe manekery ny ray sy ny reninareo amin'ny tompo, manajany rainao sy ny renao fa izany didy voalohany misy teny fikasana. Misy hevitra lehibe anankiroa zay ambaran'ny baiboly eto. Eo aloha zany ny ray aman-dreny niteraka nahitana masoandro, de ny ray aman-dreny nahitana masoandro dada sy neny zany, de ambaran'ny baiboly tsara fa manaja ny rainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Ny amin'ny Exodosy 4:20 izy manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao eo amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Hatrany ampiandohana ry havana dia sarotiny Andriamanitra ny amin'izany atao hoe fanajana ny ray aman-dreny nahitana masoandro zany. Eto aloha zany tsy mipetraka mihitsy any amin'ilay hoe ay raha mamilava ny dadanay na manompo sampo ny dadanay, tsy zany ny resaka eto, fa le fanajana zany hoe apetraka amin'ny maharay aman-dreny azy foana izy, na tsara ny fiheveranao ny dadanao na neninao, na ratsy ny fiheveranao azy, de ajaina foana izy. Ny fanajana azy de voalohany indrindra amin'ny teny aloako ny vava ohatran'izany hoe ray aman-drenyko foana nareo, tsy nisy ratsy teo ianareo. Ny fanajana azy faharoa de amin'ny alalan'ny zavatra hita maso. Indrandray misy fomba fitenenana izy tsy hoabolantolo tsy hoabolantolo ty zavatra resako aminao ty fa fiteny mandendeha teny tany amin'ny taona 1984 tany izy ty na inoko azy voalohany le hoe maty vao raha malala. Maty vao raha malala zany hoe ny akamaroan'ny olona zany de mieritreritra fa rehefa maty zay vao tena natsony ray ody any aminy ny ava malala anay de anaovana fety be ao anaty fahoriana, inanana hena be, inanana mofo topaina be dehibe, kafe moa tsy lazaina tsony sy ny siramamy, labozia tonga de amin'ny pakepakepake, ny lamba tonga de 12 vitrana mihitsy, misy 12 matevina loatra, tsy mafana loatra le maty. Fa ny grave be nefa ny dity move ho anao zanaka ny resaka eto, folo fahavelony reninao na ny dadanao, mba namaly valibabena ve anao nambananao soa tamin'io ray aman-dreninao io, mba nanao soa ve? Ny zamba misy moa tsy ry havana indraindray
ifanjanana ny mikarakara ray aman-dreny rehefa lehibe le ray aman-dreny de ao no miteny manao hoe ngaty aminay foana fangaza ihany ny zanany e fito mianadany any naterany romby folo mianadany atsika ny naterany ahoana moa no aty aminay foana fa mba entany aminareo ndray fa efa leo zay misy olona miteny an'izany nefa de ray aman-dreny nahitana masoandro zao ary misy zanaka tsy tea lalan'io ray aman-dreny io ohatrany tsy fantany mihitsy hoe raha tsy lisy dada sy neny any izy ka tsy tonga tetambonin'ny tany misy tsy tea lala ray aman-dreny zany satria manam-pahaizana manam-bola manam-boninahitra ary ny tena ratsy piaza ty lasa mpivavaka be holo ka tsy manao ny fanao zao tontolo zao de tsy tea lalan'le ray aman-dreny tsony satria le ray aman-dreny mbola mety manompo sampy hoe nareo mbola manao fanao zao tontolo zao ka zay tsy tea lala fa anynareo any zavatra tsy ara-tsoratra masiny zany ary raha io ray aman-dreny io no miteniteny anankiray fotsiny hoe nanenenako niteraka anao fa ho zava-poana ny zay ateraky ny kibonao anaka na de any an-tsainy any azy de hidiran-dozo zany taranaka zany zany eny ratsy be raha vao manozona ny ray aman-dreny za moa zany miangavo ny ray aman-dreny mety hoe maratra ny fonao aza de manozona taranaka fa eo amin'ilay zanaka zany a misy zanaka tsy manaja ray aman-dreny ary zany zavatra zany dia fampianarana ao atsika mba hatonga atsika iverina am'zany fanajana ray aman-dreny zany fa ny olana kely o andrandray eto amintsika eto Madagasikara any amin'izy rehefa maty any vanaovana fety be aminona omby ividianana an'io rehetrarehetra io le olo efa tsy mihinana tsony de zay le mahafafa zay fa izy mbola fahavelony de omeo sakafo izy omeo vola izy ary akoatra ny vola sakafo de zarao fitiavana satria rehefa zarantsika fitiavana izy dia mila mandray an'izany mihitsy ny ray aman-dreny hoe mba avy amintsika taranaka no zara fitiavana ho an'ny renitsika na ho an'ny dadantsika zany anie voalaza soratra masineto manajaho sy ny rainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana mba hita soa ianao somary hoandro ambonin'ny tany zay loha tsara misy teny fikasana ao anatin'ilay hoe fanajana ray aman-dreny de misy tsodrany miaraka aminy ozy izy hoe mba hita soa ianao aromaro andro ambonin'ny tany zany hoe ny fahombiazan'ny taranaka riavana de misy fifandraisany amin'io ray aman-dreny nahitana masoandro mety mantra ny ray aman-dreninao fiveranao ny tenanao za mety manahirana anao mihitsy miprezante azy amin'ny namanao hoe mantratra izy de sahirany ianao miprezante azy hoe io ve ny nahitana masoandro fa tady tsara fa misy fifamatorana ny fahombiazanao na ho any ampitan-dranomasina ianao na anao paster ianao na hiditra ataoko hoe tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena ianao na anambady ianao any aoriana any na hitady vola de misy fifamatorana amina ray aman-dreny na hitana masoandro ny fahombiazan'ny olona anankiray zany le raha mijerytsika ohatra ny tantaran'ny Davida mpanjaka ny zanaky Davida ny zanaky Jese raha tsy diso nitadiko anakivalako am izay mba am Davida fa nanino ny Davida no ny androndry de ny azo antoka ireo rahalahy Davida de rahalahy miangitraingitra tsisy mety androndry fa i Davida foana no ataondry zareo iraka mandany lahy miandrondry mandany irahana be foana zany Davida ary Davida tsy monmonina fa lasa izy ny androndry ondrony izy ale nandrasany ondrondray no nandrasany fa tsy ondrony Davida akory nandrasany de hitan'Andriamanitra zay toepony Davida manaja ny ray aman-dreny zay ka zany natonga an'Andriamanitra hampiakatra azy ho teo amin'ny fitondrana raha tadiditsika tsara ihany koa ny tantara Saoly mpanjakany de ohatry zany very ny boriky ny rainy ny biby fiompy ary tena tiany kisy rainy Saoly mihitsy ireo biby fiompy reo dia ny Saoly no ny rahany rainy manao hoe ndana anaka mba jereo lay boriky fa very de eritreretinareo hoe nandeha izy 3 andro
ateloana ozy ny soratra masina telo andro sy telo alina zany ateloana zany ny tady an'io borika io le biby fiompo zany fa tsy nahita fa nolay fankatoavany fanajana an'le ray niteraka azy de nandeha izy fizy teny andalana teny de efa nahazo teny faminaniana fanambarana avy tamin'andriamanitra Samuel hoe nisy olona oatra an'izao ho avy eo aminao osory fa io no mpanapaka ny Israely oloko io no mpanjaka ny Israely zany hoe ny marina na de ny teny tamin'ny Samuel azy Andriamanitra ny tena fahombiazan'ny Saul mpanjaka sy Davida mpanjaka ka nahatonga azy ho mpanjaka teo amin'ny tanin'ny Israely dia no ny fanajana ny ray aman-dreny zay nahitany masoandro ka za de manolo-tsaina sy mampianatra antsika tanora am'izao fotoana zao rehefa misy zavatra mba tenen'ny ray aman-dreninao ananaran'ny ray aman-dreninao mitondra anao ho any amin'ny fahasoavana dia arao aza manao zay mampalahelo ny ray aman-dreninao fa ankatoavy ny fananarana ataon'ny ray aman-dreny eo moa misy antalatsoratra masina ihany ko an'ny ray aman-dreny manao hoe ianareo ray aza de manao zay mampalahelo ny mampatezitra ny zanakareo fa te zao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy zany mifameno zany hoe ny ray aman-dreny zany dia tsy tokony anivaivan'le zanaka na anapepo an'le zanaka hoe lahy tena olona tsisy antony tsisy ilana ny lahy zara raha tonga tety ambonin'ny tany lahy ilan'ray aloha de tsy ahomby am'izay ny ray aman-dreny zany tsy tokony teny an'izany fa tezaina amin'ny fananaran'ny tompo izy ozy mbolazan'ny tenin'Andriamanitra inona moa le hoe tezaina amin'ny fananarana ny tompo ny ato amin'le fananaran'ny tompo ato raha lasiana bavy malala raha mananatra ny baiboly de manitsy ho amin'ny fitondratena tsara raha mananatra ny soratra masina misy fotoan'Andriamanitra mikapoka fa ho ampony ao fely fitiavana zany ny atao anaty soratra masina zany hoe raha mananatra ianao zany de misy tanjona mba hahatonga ny zanakao andeha hiverina ao anatin'ny fahitsiana ka anisan'ny fanalahidy goavana zany ary zany foana no aporosirentsika hoe raha toy ianao anorona tokantrano nandeha anao zavatra anankiray mangatafona tsodrano hafa mihitsy ny tokantrano mahazo tsodrano avy any amin'ny ray aman-dreny sy hoe ny tokananonareo roa de lasa tsy hita de nitsokonareo de nitsokanakany amaro tsetra de valy taona teoriana vo iny vo mitranga de efa resy ny fiainana avy any an-tany lavitrany vo iny vo nitranga lalatsina amitsika avy any amaro tsetra fa mba ohatra fotsiny moa zany no entiko fa ohatra hoe tatanarivo zany de nitsokanakany de tsy niona tamin'le ray aman-dreny mihitsy le ray aman-dreny ty marary fo ianao nitsoka de mieritreritra anao manao hoe ay milamina am'izay tsika ty fa tsisy manelingelina nefa tadio fa niala elon'le ray aman-dreny am'izay fotoana zay de mitambesatra foana ary miteraka tsy fahombiazana eo amin'ny zavatra atao zay ny anankiray fa eo amin'ilay andininy voalohany de hoe anaka ozy manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa mariny zany ny resaka etondray de resaka ray aman-dreny niteraka anao tao amin'ny tompo ray ara-panahy ozy filazantsika azy na reny ara-panahy zany hoe io olona io no nitoro filazantsara taminao nanao batisanao ary mitaiza sy ny alehibe ny ara-panahnao ndraray mety tsy fantatro mazava hoe izy andrainao ara-panahy satria be dehibe no nitoro filazantsara taminao fa zao fotsiny ny tena zava-dehibe de hoe eo am'izay fiangonana iorenanao am'izao fotoana zao ao anatin'ny asan'Andriamanitra zay iorenanao am'izao fotoana zao ka ireo olon'ireo ny ekenao hitandrina ny ara-panahnao de eo ianao no mandray ny tenin'Andriamanitra ty hoe maneke ny ray sy reninareo ao amin'ny tompo satria am'izao fotoana zao be dehibe ny mpitoro filazantsara ny radio évangélika aminao totrany efa fito amby roapolo akamby izay de miaino ianao atsy miaino ianao ary mampahery daholo ny akamarony na de misy karazana contradictoire kely aza ny toriteny rahay dia mampahery ny akamarony ary mitondra makany amin'ny famonjena de tsy hitanao tsony izy moa zany no tena dadako am'reto mpitoroteny be dehibe reto de zay mitaizanao ara-panahy am'izao zay no raisinao dadanao ara-panahy de inona le zavatra tiako ampitainao anatin'izy ozy ny soratra masina maneke ny ray aman-dreninao ao amin'ny tompo manana ny ataoko hoe tomba mbidiny lehibe ny ray ara-panahy
eo anatrehan'Andriamanitra. Ary mitovitovy amin'ilay zavatra nambarako tetsy ambony tetsy ihany amin'ileo raha eranofo. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fombiazan'ny zanaka ara-panahy rehetra dia misy loharano. Misy loharano avy ao amin'ilay dadany ara-panahy na rainy ara-panahy. Fa tsy mipokapokatra ho azy io, fa nisy olona nitorony filazantsara taminao, nitorony tenin'Andriamanitra taminao, namolavolanao ka nahatonga anao voavontsy ary nahatonga anao lasa mpitoro filazantsara na lasa tahin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Izany hoe ny fiainanao dia mifampiakina amin'ny rainao ara-panahy. Misy olona be dehibe tsy mahatsara an'izany randray hoe ivadinao io, tanao ivadinao anatin'ny tokantrano. Raha tsy nisy ray ara-panahy nitoro filazantsara taminao dia tsy io ny vadinao. Zao men'Andriamanitra vady endry ianao, men'Andriamanitra n'izy telo mianadahy kely, efatra mianadahy kely, mahafinaritra kely ireo, ifampiakina tamin'ilay ray ara-panahy. Misy amintsika tena hoe na ampiasain'Andriamanitra, mety pasteur ianao ampiasain'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Asa raha tadidinao fa misy dadanao ara-panahy nanolokolanao ka nanabe anao. Zany matoy izao anao ohatran'io. Zany matoy izao anao. Mifampiankina be amin'ilay ray ara-panahy ilay izy. Ndraindray dia amaivan'ny olona zavatra ohatran'izany. Hoe rehefa voavonjy rangahy dia izay. Marina zany fa tadidio tsara fa ny fiainana eto ambonin'ny tany ary tsy mbola tonga dia saosy dia mitohy. Za efa imbetsaka nahita ohatr'izany. Efa imbetsaka nahita ohatr'izany. Na dia atao anatin'ny fiangonana misy ahy fotsiny aza. Dia misy zanaka ara-panahy. Dia tsy aoriana efa lehibe moa ilay zanaka dia trongisiny ianao. Dia ny fomba hitrongisana ianao amin'ny fomba mampalahelo satria ohatra hoe mitondra fiangonana izy. Dia io fiangonan'Andriamanitra io mihitsy tonga dia ahodiny miaraka amin'ilay olona ao. Dia ny grave be amin'io dia ity: nomenao alahelo sy fahavesarana ilay rainao ara-panahy. Ireto olona taritinao miaraka aminao reto hoe ho any an-danitra ve ireo sa ho taritinao atao inona io? Satria azavaiko tsara ty zavatra ty. Ny fiangonana na ny fitoriana filazantsara dia tsy arakaraky ny eritreretiny sasany manao hoe business io. Tsy business io fa tena fitaomana olona ho any an-danitra. Mety misy apahana pasteur mety manao an'izany angamba hoe anao business n'io zavatra io hoe io ny tetavako vola. Fa zany zavatra teneniko anao zany hoe ny tena izy atao anatin'ny baiboly dia nasian'Andriamanitra ny fiangonana, nasian'Andriamanitra ny mpitoro filazantsara mba ahafahana mitona olona makany an-danitra. Dia mety misy fotoana ianao mitona olona mivoaka anatin'ny fiangonana anankiray ao amin'ilay dadanao ara-panahy zay nanao batisanao, nitoro filazantsara taminao, dia mety nahazo olona ianao 200, 300, 400 dia faly ianao manao aleloha samaine. Zao maneva ny tadio mety mahomby ianao ray volana, mety mahomby ianao 2 taona, any amin'ny faha-efataona mbola aleloha sy amainy na rohosana any amin'ny avo indrindra. Fa mandeha ny 5 taona 1 taona manomboka andalo ady amin'izay, mandeha fa 7 taona manomboka tsy mety tsony amin'izay izy atao hoe atao hoana ny fomba hitondranana izy ity. Mandeha any amin'ny 10 taona manomboka mitsipozipozy potipotika amin'izay io. Ny antony ry havana, misy loharano ny fahombiazan'ny olona anankiray, ka rehefa tapaka ny fifandraisana tamin'ilay loharano dia tsy misy fahombiazana io. Ka raha misy ohatra zany eny mahatonga andrele hoe nisy pasteur ohatra naomby be tampoka dia avy eo mialatsiny amin'ity fitenenana ity hoe tena nikorosofahana tampoka ilay asa fanomponana atao, tsy mandeha any amin'izay loany. Roborobo tampoka hoe nanana fanomezam-pahasoavana be, tena matratsaka be ny fanomezam-pahasoavana ao aminy, fa vetivety eo mikorosofahana. Ny antony dia ity: tapaka ilay fifandraisana tamin'ilay loharano ary nanome alahelo ilay dadany ara-panahy izy. Ilay dadany ara-panahy mety tsy hitahiry alahelo, ko izy olona many an-danitra ve hitahiry alahelo mandrakizay eo? Fa ny voka-dratsiny ilay zavatra nataon'ilay olona dia izy no mijinja azy.
izy no mijinja azy tsy maintsy mijinjy ianao zay nafafinao. Raha ohatra ka manana antso manokana ianao any amin'ireny le fiangonana misy anao reny, io ny fitoriana filazana tsara koa tsy vitana fiangonana anankiray. De raha manana antso ianao de mangatatsodroano any amin'ireny ray anao ara-panareo ny tsofo rano ary dada fa tena andeha de mangatatsodroano. Zay ny fomba fanaovana azy. Fa raha ohatra ianao zany ka ozy ianao za efa lehibe, za manana fanomezam-pahasoavana, za raha ampiasain'Andriamanitra mihoatra noho izy, dia za tsy teny hoe andramony e, fa zahatra filme efa nandeha zany. Film efa nandeha be zany, efa tsy manahirana mijerana zany film zany. Fa manome drafitra ny baiboly, manome toromarika ny baiboly, dia anjarantsika no manaraka an'ilay izy fotsiny. Hitanao zay hoany no mahatonga le hoe raha miresaka antsika zao ny tantarany Saoly teo, ny rainy Saoly ara-panany de i Samuel, na ny an'ny Saoly na ny Davida na ny Saoly de Samuel ny rainy ara-panahy. Zany hoe i Samuel no nanana n'ilay onction royale, ositra mahampanjaka. De jereo inona ny zavatra nitanga ozy ianao? Rehefa teo amin'ny fitondrany Saoly, de ny mpaminan'Andriamanitra sy ny mpisorony Jehova no nataony tsinitsinina, ary novonoiny mihitsy aza ny fitopolo mahery. Nataony tsinitsinina. Nataony tsinitsinina hatramin'ny Samuela mpaminany, le rainy ara-panahy. De ino ozy nareo zavatra nitranga? Nitsoahan'Andriamanitra tao amin'ny Saoly zay nanao tsinitsinina n'le ray ara-panahy, le ositra mahampanjaka. De niverina tany amin'ny Samuel, ary Samuel indray no namindra azy tao amin'ny Davida. Tena findra tao amin'ny Davida, de hitanao tsara, Andriamanitra aza tena nyrehare mihitsy manao hoe nahita olona araka ny foko a. Rehefa nahita Samuel, nahita ny Davida izy, nitsoahany tao amin'ny Saoly, naveriny tany amin'ny Samuel, de nafindra Samuel tao amin'ny Davida. Fa io zany tsy misy olona manendrinendry tena fotsiny fahatany hoe za koa mba mpanjaka. Fa misy dada ny ara-panahy tao, misy ray ny ara-panahy tao. Zay ny tantara ao anatin'ny baiboly. Jereo tsara ny raha mijeritsika ohatra ny tantara Noa Noa sy reo zanany telo mirahalahy. I Noa dia niteraka telo mirahalahy, Yama, Jafeta, Sema. Dia rehefa hitany tamin'ny fotoana io ny sorotovay Noa, io nisy fahadisoany Noa ihany koa le izy ny tena marina hoe dada de ny sorotoka, de mamy Noa. Rehefa mamy nefa Noa, Andriamanitra tsy mijery an'le hoe mamy Noa, fa iny anazy sy Andriamanitra manokana iny, fa tsisy idiran'le taranany. Fa izao, rehefa nahita ny rainy mamo Yama, de nozonon'Andriamanitra, tsy Yama mivantana moa nozonony fa i Kanana, zany hoe zanaka lamatoan'ny Yama i Kanana, de nozonony Noa io, no lay hoe nahita ny fitanjahany, lay dadany miara-nofo sady dadany ara-panahy. De aveo tsy hoe hitany fotsiny le fitanjahany, fa nitantarainy tany amin'ny Sema sy Jafeta. De nilatsaka ny didim-pitsarana ny ozona, de tonga tamin'ny Yama ny ozona taty amin'ny tarana to hoe Kanana ny ozona tamin'izany fotoana izany. Hitantsika amin'izany ry havana fa zava-doza ny fanaovana tsinitsinona nyreny dada na ray ara-panahy reny. Tsy zavatra maivana, tsy zavatra maivana. Ary atao anatin'ny baiboly dia mampianatra an'izany, mampianatra an'izany atao anatin'ny baiboly, ny hoe manaja ny rainao sy ny renao ao amin'ny tompo. Maneke ny rainao sy ny renao amin'ny tompo. Io ane ny asan'Andriamanitra na ny fitondrana fikambanam-piovana anankiray tsy mandehandeha ho azy fotsiny hoe samy manao zay tiany atao daholo, fa misy rafitra ao de manaraka ianao, manaraka hoe zao no zavatra atao, de miara mandroso de miara tahin'Andriamanitra. De tsy hoe vitany hoe miara tahin'Andriamanitra, fa miara tonga any an-danitra. Rehefa tonga any an-danitra tsika, tsy misy hoe
ianina ny mpitarika anay, ianina ny lidera nay tao, ianina ny tsisy resaka mpampara-panatsony rehefa ny an-danitra. Da ray ara-panahy moa no volaza amin'ny baiboly fa tena iraitsika rehetrarehetra ao amin'ny tompo. Ka eto ambonin'ny tany no misy ny zavatra ka ny tiako resahana ry havana, ianao le zanaka ara-panahy rehetrarehetra manana dada ara-pananao manekeo zy ny ten'Andriamanitra, zany hoe ny fampianarana hoentiny dadanao ara-panahy io no arahanao anatin'ny fiangonana. Fa rehefa tsy mety aminao ny fampianarana io rainao ara-panahy io, tedava fiangonana be dehibe io eraky ny tampitanety io e. Tedava misy mivavaka talata latsinainy talata larobiny, misy foana na zomary sabotsy laty feno, de any am'izay tena mapety ny ara-panahinao atao. Any miafinany ianao de any ianao tsisy mahita any fa ny tena marina zany raha mijanonao amin'ny asan'Andriamanitra misy anao dia voalaza amin'ny baiboly manao hoe maneke ny rainao sy ny renao ao amin'ny tompo, ary ny olona manaiky ny ray sy reniny ao amin'ny tompo de manana fitsarana, manana fifaliana, manana fiadanana, tahina Andriamanitra, tena miara-miasa, mahafoy ny volany, mahafoy ny talentany, mahafoy ny fiarakodia anaovana asan'Andriamanitra. Fitoriana tena hoe misy ilana fiarakodia, andao hiasa e, andao hitory filazantsara e, andao anao tafika masina e, de efa raikitra. Tsy misy an'izany monomonony zany. Miara-mientana daholo de miara-mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra de zao samy mijinja misatry boninahitra eo anatrehany tompony ray androany. Zany ne mahafinaritra amin'izy a. Ka miverina am'le teny teo hoe zay no anisan'ny fanalahidingeza be. Manekeny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo. Manekeny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo. Fanalahidiko avany zany. Fanalahidiko avany zany. Zavatra teneniko amintsika zany ary ireo olona rehetrarehetra naomby tamin'ny tantarany fitoriana filazantsara, ireo mpino no tahin'Andriamanitra. Jereo tsara fa misy olona tahin'Andriamanitra be ao anatin'ny fiangonanao. Misy olona tahin'Andriamanitra mihoatra noho ny hafa ao. Tena misy zany. De rehefa tena jerenao ny toe-po sy ny fiainany olona io dia lay toe-po mahay mankatoa lay dadany ara-panahy, lay mpanompon'Andriamanitra zay mitarika azy, de anisan'ny lalana hitahin'Andriamanitra azy. Io ane ry havana, zay le teneniko anao misy fifamatorana izy io. Misy fifamatorana. Ny dadanao ara-panahy torambavaka anao, mivavaka ao anao. Zany ny asa tena ray ara-panahy. Raha tena ray koa izy zany fa tsy ray kely a. Ny ray kely zany de mitaroka fotsiny de ataony voafandatra fotsiny ny hoditry ny zazakely. Fa ny tena ray de manolokolo, mitaisa, manabe, manao zay eritreritra tafita ny zanaka. Zany ny atao hoe ray. Zay ny ray zay. Ary tsy mitsitsy teny, hasoa ny zanaka. Rehefa misy tsy mety de miteny, zany ny atao hoe ray. Manamboatra zay tsy mety rehetrarehetra, zany ny atao hoe ray. De rehefa tahin'Andriamanitra ny zanaka de misy fotoana ianao mamaly valobabena. Ozy ny fomba fitenenan'ny tsika malagasy manao hoe ny vato azahoany raha ohatra ka nitondra soa de hosorana menaka. Tsarovy reny rainao ara-panahy reny, tsy hoe tsarona mambavaka fotsiny ihany, fa mba manatera fanomezanao azy. Hoe nahasoanay ny fampianaranao, ny fitoriana filazantsara tsy vidimbola ary tsisy consultation. Fa kosa raha mbo nitahin'Andriamanitra ianao, nahazo fiara, nahazo zanaka, nahazo tavita trano, nahazo asa, nahazo bourse extérieure, mandehana maka tsodrano, amafisy ny tsodrano, de mba mitondra fanomezana ho an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny. Mitondra fanomezana tahaka ny nataony i Jakoba tamin'ny Isaka. Isaka rain'i Jakoba ane ry havana ka voalaza ny soratra masina i Abrahama raha tsy nitenenan'Andriamanitra an'izany. Tsy nitenena amin'ny baiboly an'izany azafady hoe izy no mpanjato be indrindra, fa Isaka no lehilahy voasoratra atao anatin'ny baiboly, fa mpanjato be indrindra zany hoe nanan-karena lavitra noho i Abrahama Isaka. Zao anefa tsy tena nivoaka tsara le tsodrano raha tsy nitondra zavatra kely hampy-kely i Jakoba. De feveranao ve fa Isaka de tsy mahampy, olona manan-karena, manan-katao, manam-bola, manam-pahaizana, olo malaza, fa lay fanomezan'le zanany no tiany indrindra. Isaka tsy niteny manao hoe mba toano ahle tsy fareraka, mba ome sakafo fareraka, tsy zany. Fa le fifandraisany izy mianaka mihitsy ny tena nampifamatotra, nampivoaka ny tsodrano rehetrarehetra, ary ritra ny tsodrano. Raha tadiditsika tsara ane de ritra ny tsodrano taon'ny Isaka, fa tsy nisy ho an'ny Esau tsony, ary zany natonga ny Esau nialina ny Jakoba.
ny tiako resahana ao anatin'le izy a misy fotoana ianao a alaivo tondra kanesany amin'ny tompona ndraiky tany fiangonana misy anao mety tsy mitory an'izany izy fa za zao no mitory an'izany za tsy miteny anao hoe eto aty amiko fa any amin'ny fiangonana misy anao izy a de manatona nyreny mpanompon'andriamanitra eny de mba mangataka tsodrano tsofirano fanambady tsofirano mba hitasa tsofirano mba vitatrano tsofirano ny ara-panako mba ho voatahiry tsara mihitsy a mba tsy veriny talana mba tsy emotra tsofirano mba tena hisokatra tsara ny foko amin'ny fankataovana ny tenin'andriamanitra fa ho hitanao ndray andro any fa ho marina aminao zany teny a zay toriana aminao zany n'andriamanitra nyvoninahitra tapitra ny fotoanantsika efa miteny ny namana Piero raha za fijatovo lovasoa fanomezana hoe ok zay a de aloha ajanontsika am'izay ivavaka tsika tompoko raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo a tamin'izany fanambarana mahafinaritra zany a voninahitra ny eo anao tompo a ekane zany teny zany tompo tena hitondra fifanajana tokoa eo amin'ny samy mpanompon'andriamanitra rehetra ny ray amandresiny zanaka na ara-panahy na ny ray aman-dreny ara-nofo dia ho feno fanajana ny taranaka ty aoriana ny ray ihany koa dia tena hipetraka amin'ny maharay azy Jesosy ary anasitrana olona marina ny zany teny zany a amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny tompo hitantsika tompoko a mahireza daholo. Vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toriteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra